Fa mbola mitoetra ny kosa moa ilay raharaha eo anivon'ny ministeran'ny Jona mahakasika an'izay indrindra dia nanateraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany teo anivon'ny ministeran'ny Jona sy ny Harena anaty rano nandritra izany ary no nitondran'ny ministra tompon'andraikitra fanazavana momba n'ilay raharaha tsy fanefana vola ny mpamatsy entana. Vola Ravoavy sy Tsirakotoarson no teny antoerana. Manamafy teo anivon'ny ministera fa vonona merina amin'ny volan'ny mpamatsetana manana taratasy mazava ary voamarina fa tena nampiasainy teo anivon'ny ministeran'ny Jona sy ny Harena anaty rano ny entana avy any aminy. Nosorita ministra ny Jona sy ny Harena anaty rano Andriamatoa Sylvain Mandriky fa misy lalàna feno fampiasam-bola mpanjakana. Raha misy fournisseur manana facture ara-dalàna ny entana dia ny bon de commande voasigné ny ordre sec ara-dalàna, ny bon de livraison voasigné ara-dalàna ary miditra ara-dalàna tato ministera ary nisy nampiasa azy na amin'ny direction iza zay na amin'ny service iza zay dia engagement ministera ny manomboa izany. Fa raha ohatra kosa ka mifanohitra amin'izay dia miala tsiny ny ministera fa tsy afaky hanao ninona amin'le raha zavatra satria araky ny ariberiko teo volam-bahoaka io tsy volan'ny ministra, io tsy volan'ny SG, io tsy volan'ny DG, io tsy volan'ny directeur, tsy volan'ny mpiara-miasa ato fa volam-bahoaka ka tsy azo avoaka fotsiny na tsy azo ampidina fotsiny raha tsy misy taratasy ara-dalàna magnazava azy. Araka ny fanazavana dia efa maro tamin'ireo mpamatsetana no nanatona teo anivon'ny ministeran'ny Jona sy ny Harena anaty rano. Nitondra fanazavana ny antony mahatonga ny fahatarana ny fanomezam-bola an'ireo mpamatsetana ara-dalàna ihany koa ny ministra. Raha tonga teto ny tenako dia tsisy vola tato, tsisy vola tato. Ny antony dia nisy cellule anankiray atao hoe CAPA zay ohatra nisy irrégularité tamin'le fampiasana azy dia avy hatrany raha tonga teto dia nahatoko ary nahantony araka amin'izay koa ny olona rehetra nitondrany ny asa tao anatiny ka novana izy io arafa ny fanakalo hevitra zay sy ministre ny finance dia hoe ovao izy io atao statut vaovao fa tsy ohatra n'le teo taloha tsony fa asina conseil d'administration, asina agent comptable mba isiny le fampiasam-bola madio mangarahara ary ino ty gestion saine et transparence. Zay zany dia natao izy io dia natsangana tamin'ny octobre volana mai 2012 teo ka io vola io hatram'izao mbola tsy tafavoaka noho ny hasarotan'ny procédure. Mikasika ny sekretera jeneraly ministeran'ny Jona sy ny Harena anaty rano dia nilaza ministra Sylvain Mandriky fa mbola tsy misy hatreto ny didy manafoana ny mahasekretera jeneraly an'Andriamatoa Ramana Mahavano Apollinaire. Ito tompon'andraikitra ity Ratsehivina dia niditra ponjavonjy maika nanomboka ny zoma lasa teo no izy voaroroa teo anatin'ny raharaha fisolokiana sy kolikoly momba ny famatsiana entana amin'ny ministeran'ny Jona sy ny Harena anaty rano.